Natiora radio Mikipankany tafaray manolotra ho anao. Mena Maso Valin'Ny Natao Tantara indro miseho sanganasany R Stefanuela Valin'Ny Mano Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparana Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanandotosa rima ny fanantenana Mena Maso Valin'Ny Natao fizarana faharoa sady farany ao dia mareo rapida re tsy Isanandro ny fiara dia andao malaky fa fahato ihany ny zanako a eny tompoko efa velona ty fa hainao sa zany hitondra azy ho hito letsy aloha tena tsy ao mihitsy aho zany dia somary tairitairo ihany fa sao taraika eny ary fa na dia zany aza dia mitony ihany aloha ianao raha ny rahoana tsy mora ny ady miandry antsika any ny hoe hotony tsy hotony amin'izao zava-mitrango zao mihitsy aloha e mila mahita ny zanako aho zao rehefa hitako izy dia zay vao hotony letsy ay fa ahoana aloha mipakadaka antsika azy ihany zany ka rehefa tsy tolo-batana ihany zany dia inona moa fa tsy ady ady ary rehefa tonga hiazo lavintsika roa lahy dia entiny lany fiara fa zany dia taxi brosy makena rehefa tonga eo Ambatolampy lahy dia mandeha any amin'ilay hotely mivatanantsika tamin'iny tia vola ampiasainy lahany ary tsy mahazo mihetsikehtsika eo lahy raha tsy tonga izay mianaka mazava izay tompoko ary ahoana nefa raha araka ry zareo indray ty fiara ty vao miditra eo Ambatolampy lahy dia ampidiny daholo ny fitaratra dia mila kalma tsara fotsiny lahy tsy isy afantatra ny lahy zany eo lamina fotsiny saingy ny laharany fiara ane ka atahorako ho araka ry lerony fa tsy hitany lava za le nanolo azy teo fa milamina ny amin'io fa aza be fanahina ho zafady rangaha dia hinona moa zany fa tsy zay mirarisoa ny dianao a zany mba handresy somatsarako misaotra lety zandry ahoana fanapa-kevitra lahy tsaro ny fampijaliana zanako fa ao avy tolo-batana afaka 20 minitra tonga mitobinareo ao ay tolo-batana ihany lanao ny farany miandry lato ary zay tonga dia asorapedany ilay maro kapitenina fa mialano mibabo fa babo iza fa le lehibe andalo inona mafalety cause vrai hoe cause aina naiky ihany dia ho hitany tsara amin'izay ary zany mandray ny Valin'Ny Natao zany ka andao ary antsaniry zalaingana aloha tsika sainao aloha samy miantsakina dia vetivety afaka 20 minitra mantsy olona re dia ho avy eo ka andao ary tonga dia miomana tsara tsika fa handray vahiny androany oka kapiteny Lisy anao fitenenana ho andrehetra jeriatika izao ny fandaminana araka nefa fantatsika dia ho avy tolo-batana ato izao ny lehibe ny daliny koa izy natsoina hoe randrahoana na koa hoe imena maso ka noho izany militsika mivonona tsara fahandray anazy ka sami ary tsika mahakasisiny tsara daholo aloha sao dia le kalavony ao ane letsy ry zandro mba halaivako aty aloha eny tompoko tonga dia tapeny ny vavany dia sao
raha vao miditra amin'ny ovavady be io ilay randrahoany iny ka hamonjy ny zanany eto ampovoaneto, tonga dia nareo enina amin'ny rahalahy ireo no mandray azy, ary avy dia petao menoto ny tanany. Mazava zay a? Ao apetra eto ilay tindry ny zandry a? Aleo eo. Rehefa azon'izy enina amin'ny rahalahy kosa ilay lehibe ny dahalo a, dia ianao indray no mitifitra n'ity zanany ity ho faty any. Mazava zay? Ary rehefa maty kosa ity zanany ity, dia hodorantsika velona amin'izay ilay randrahoany iny. Efa be loatra izay ainana fo noho izy zay mantsy. Mazava ve? Mazava zay. Ho any rehetra, jery ato, en position. Imiditra iny izy, miomantsika. Voray mon capitaine. Manaja molentinao? Midira lesy fa tsy molentina eo a. Eny ary tompoko. Ny zanako maro. Tsy rariny kosa zao anaovanareo anjanako izao a. Ary mikisaka letsy fa aza mifampitazotazona ary zandry a. Mbahitany letsy e. Io lesy ry zalata zomo fa zay olona kely anankiray ve dia tsy voatazon'olona eny da. Io ampio izy ry letinao. Tsy ataoko vita mora kosa aloha zao anaovana isany anjanako izao a. Ary rehefa mitsapa ihany isany dia mataty sary. Oale ty e, fa ahoana kosa avarana sy rivotra be zany kapitena. Marina raha tsy vovoka amin'ny masoko le aza. Tena tsy mahita ninninina tsony. Aiza izy teo e, aiza izy teo kapitena. Anapitra ny zanako aloha zao e. Ary efa miomana tsara fa handray ny valiny natao nareo e. Ary tsy misy atao fafabelona isany. Ito malaky efa vaty olo zany fa tsy misy mivoaka zany aho e. Ka tena tsy mahiratra tsony no masoko ry kapitena. Tsy mahita nizaniza tsony aho a. Lety e, dia lasa madidio any be zany kalafony e. Lasako ny zanako ka. Ary veloma mandra-piano nareo e. Dia ifampitady etontsika raha izany letsy e. Ary tsy misy matahotra ny laza mihitsy eo. Andro any fotsiny anisany indrivotra sy varatra iny ka tsy afananoatra. Fa mbola ho avy koa tiany anjara lahy. Ody letsy rebila. Randraho anazy vony. Ina mahagaga an'lahy eo e. Ao ampandrosoy aloha zay fa reraka zany. Eny tokoa. Ay, mandroa nareo e. Ohatra fa manino ny fony zany randrahoana. Tena tsy haiko letsy fa reraka loatra ny fahitako azy a. Ao aloha dia adabika eto am-pandriana eto izy. Fa tsy mbola andeha ve zany loha tsika ka. Sa mbola hijanona eto ve? Tsy maintsy hitsabo anjanako letsy aloha. Marary ane izy io e. Ary salama tsara izy zay tsika vao afaka miala eto. Dia ahoana nefa raha ho tonga avan'ireny zandary ireny ato indray tsika ka. Dia miady ry zandry a. Inona ary ty be fanahiny ty? Ka lasa fitsaboana ao anaty ady ane le izy randrahoany e. Maninona nefa raha miala eto tsika dia miakatra any Antananarivo aloha dia any izy nitsaboana ka. Fa tsy hitanao hoe hevitra mitombona be ve zany anazy? Tena ohatra mety tokoa zany hevitra lahy zany a. Dada, rebila. Zanako, andray anake. Malahoany ianao mademoiselle. Marary a dada. Arary daholo ny tenako rehetra. Tena reraka mafy azany. Tsy tiako sainy akory anaka ny zavatra nahazo anao. Nefa aza matahotra ianao fa raha mbola very reto dia ataoko tsy misy hafa miala izay rehetra nikitika anao. Mandino fotoana ry izy mianaka. Tsy aleo ve dinihana izay tokony atao e. Eny tsy ry zandry a. Rehefa nodinihako ilay tenana teo dia ndao tokoa tsika hiakatra amin'ny Antananarivo e.
dia aleo any izy ny tsaboana. dia ho an-Tananarivo ve izany tsika? Eny anaka ary miomana le tsery izany fa ndao dia malaky ala fa mikaroka antsika patratra ny izy ry zalaho e. voray lehibe. Atorianato ny zanaka dada ao retsy vao barabara ny fiara ampidirako azy dia mba malaky moa letsy eny re tompoko ka ao ary ao ampidiro izy. ao dia miakara amin'izay lao amin'ny devant dia ataovy tanina amin'ny basy lay mahery baika mihitsy ampiasaina. io zalahy io fiara miomana ny aingy io mihitsy fa avy dia raha foana aloha dia nyzao mbola tsy metsika izao. Io ary le fanahiko fa efa tafiditra anaty atsika fotoana zalahy. tena mipifitra sady manankana ne izy zany tsy makaiza ary tsy mahasakana ny diantsika nefa izany alasitsika izao. Ary tena fiara tsy laidra-masana izy zany ry kapiteny le. Dia inona natao? ao mikisary zalahy aloha fa tena hitsaha fiara aloha izany a. Sady tonga dia tsaky tsitsimity izy zany le aza. Raha fiana aloha e pneu any kendreny. Ary valio amin'izay ny tifitra raha mahita occasion ry zandry voray lehibe ary zany koa ary matatrazo e. Dia inona natao ry kapitena? Sao avela andeha fotsiny amin'izao ave reny? Asaridindro zalahy mihitsy aloha ny lalana miditra son voketo e. dia andao malaky tsika manaraka avy akeo ariny. aika na Mena Maso. Valin'Ny Natao. Tantara indro miseho sanganasany R Stefanuela. Novelomin'ny Mano Judith lahatry ny avo miaraka tamin'ny Joseph Faratizaparana, Radavy ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana. Mena Maso. Valin'Ny Natao. Mbola